ireo tsy matahotory. Nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Ho velomin'ny ony miajany Irina sy ny Ravo miaraka amin'ny Valy Rakoto Arliva Fetra Saroby ary Ernirina. Anjarliva no nandray feo sy nanantotosa. Nakaiza ry anitry nakaiza ny zanako e. Dia sanatry marina ve ka lasa nanarak'olona araky ny filazan'ny papa tokoa e? Tsy mino an'izany arangaha, tsy manao an'izany anitra, sady izako nefa zay olo tiany eo e. To tsy misy hatramin'izay. Raha hoe nisy efa mba miteneniny tamiko ihany. Andriamanitro, dia inona no ataoko e? Oay, andraso aloha jerena sao olona ilaza vaovao. Ay ve papa e? Manao ianao? Manao se? Mandrosola ianao ry papa? Sotra. Ka ahoana? Inona vaovao ny zaka? Ka tsy misy hatramin'izao e. Tena kivy tanteraka. Efa tany amin'ny inspekteur toka io. Tsy misy vokany mihitsy ny fikarohana hatramin'izao. Zao aloha e. Aza malady manary tokory sea. Ka ahoana moa tsy hanary tokory papa? Tapa-bolana angeza iny tsy nahitana ny anitra e. Tsy hita maty, tsy hita velona. Zao ny zaka? Za aloha mieritreritra hoe so dia mba lasa nanaraka tovolahy. Efa milaza aminao fa tsy manao an'izany izy hoa. Gasoko. Raha nisy olona niaraka taminy efa niteneniny aho. Ka tsy voatery ilaza amin'izay amin'izay tsy ambaratelo ny fiainany rehetra kosa ny izy. Fantatro ny toetrany sy ny fombany. Ary zaza mbola mamita fianarana koa iny. Fa efa 12 taona. Ao anatin'ny taona amin'ny fitiavana mihitsy izy. Fantatry ihany koa ny tanora amin'izao fotoana izao e. Izy raha teo koa mbola be namany e. Ka reny namany rehetra reny ange fa natao ankety tsiraray avy fa tsy misy mahalala an'izay nandehany anakory e. Ka asa? Tena mivadika mihitsy ny ati-dohako e. Isy aloha aza dia miasa saina be loatra sao dia marary eo koa. Anono ahoana zany le tranonareo arika? Avelo any aloha iny e. Ka rehefa tapa-kevitra ny tsy hiveriny hipetraka ny tsonse dia mba asaivy misy miambina sao dia robain'ny sasany eo sa amidy? Fa papa ve adaly? Asako. Trano toerako sy ny vady aman-janako nandritry ny 4 taona ve dia ho amidiko e. Taony nandany ny anitra ny fahazazany rehetra. Vazivaziny aho fa fantatro fa tsy varotra an'io izany se dia azo io gardien fotsiny ary. Eny e, ka efa roa izao no napetrako tao fa tsy misy tamana, niala daholo. Fa maninona ny zaka? Asa matahotra angamba ry zareo dia milaza ho tsy tamana daholo e. Inona no atahorany? Ka mangina kosa anginy toerany sady mitokatokany. Inona koa n'izany eo fa izy mihitsy zao nefa tsy mazoto angambe. Na asa nahita tsaratsara kokoako. Le ray aloha zao nilazany tsy maintsy hody any ambanivohitra fa hoe nanafatra azy zao ny havany. Dia tsy niverina intsony hatramin'izao. Dia nandalo fotsiny aho dia nanontany vaovao fa aleo aloha andersea. Fa raha mahita olona dia miteny an'isi ihany fa hono isy koa nga andeha hivoaka any izao ka. Andalo kely any am-piasana any rehefa avy eo aloha fa misy zavatra ho jereko any. Ay ve. Ka lasa rehefa matram-piona indray aloha e. Velo maro papa. Arivo, 3 arivo, 4 arivo,
vola kely 4,000 fotsiny ve ny tany anaty poketra n'ilay ramatoa iny. Ty ve ho ampinina akory fa tsy kaly androany ihany dia tapitra. Ny hohanina ny tokoa moa izany tadiavina ny sy aiza izany Rajaona? ho ay le dia nareo koa manaitra tsy ay ve ranare ary tsy kobonareo mihitsy a manaraka anareo avy aty ariana aty raha zany pra dia ahoana ka tsy datra an'izany le tiany bandy ataovy ihany ary aiza ve lesy raha bofy efa mampalahelo iny dia mbola naronon'lay ihany ny posa dia ohatrina zao ny vola azony latany ka tsy aferany lahy lesy zany tsy hitako izay dirany lahy amin'izany. Tsy aleony lahy ve lesy manao ohatran'izao atoko zao zany efa miteny an'lahy fa misy posy anankiray ihany raha nofy alahy maninona zany ho hitary posy ohatran'ny lahy ve maninona sanatria tsy fanao ny razako le tiany mitarika posy zany fa inona ny fanao ny razany lahy ka ny mangalatra tandremy ihany lesy fa misy farangina atao rehetra lasy elary nary miasa ny lahy atao to isaky ny mahita elahy dia be moral foana ary samy manana ny fiainany ka fitiavako an'lahy ihany lesy mbola hitenenako an'izany amin'ny mahampinamana antsika anatra any tsy mila ny fananarany lahy ho angamo bofiko sa bainiko elahy ary lasa mialany fa malino ny sofiko bandikeo raha maka andeha hitadikaly bandy mandreraka sy vita izay aloha na atoandro ty sisa miambom-bola Radio Don Bosco tsy natao amin'ny alina indray ohatra dia inona moa izany no mety vary amin'ny nanana maraina le aza za kosa aloha tsy niafy fa ropla be zao le voanjom-posenako so kely loatra le ray pla ary tena tsy nahavoky ahy mihitsy dia inona moa fa tsy maintsy mitady vola indray zany dia inona indray re zany no atao to tsy hitako tsony ty je lalako mbanako sa andevantso any amin'ny gazety dia atao ahoana re alorangato hoe ianitra raha mahita n'ity fanambarany ity ianao dia mody faingana ny trano fa mijaly zarainao marary alorangato an'izay dia fantany raha vao maheno hay marary izy tsy maintsy gropaka dia ody avy atrany iza no mahita so marina ihany ny teniny rasidy hoe manarak'olona izy ianitra koa aloha mamaky gazety ihany indraindray zay mihitsy rangano atao raha so aloha atsahany mihitsy ny fiara dia vidy ziara dia aiza indray zany mipaika andraso aloha fa misy azy ry zany tsara vita ny alary jauna io lehilahy mijoro mifoka sigara sy miasa saina mafy eo amoron-dalana io andraso ipiteny dia anatonana moramora ody aloha rangah dia raha pitsy maraina makany amin'ny gazety akaina kely mihitsy aloha so marary tokoa ny farakoka marina ihany nge ny tenin'ny papa io fa koboky tsara le poketra hoditra mipotsiny eo amin'ny posy pataloha aoriana dolara tsy dolara fotsiny ane izany Radio Don Bosco milamy mandray elahy raha jao nahandro vitsivitsy miandrika entotoana dia tonga dia sy tonina
fa aleo aloha jerena tsara ny lalana andosirana vao miditra amin'ny action a io eo ka io fa misy alakelatra ny mitsofoka ray aloha ry tonga de hany ny dila vity zany e aleo aloha andeha ody amin'izay fa say mihitsy no toka io fa mamono afotsigara de miomana ny andeha izy zany ary tsy mahatsikahatra eto akory a tongamba lelebany be problème sanjilako tsara mihitsy ino fa miondrika mamoa varavara-piara ary roty amin'izao ao zany e he lasa zao e fampoketrako marina tena lasany aloha enjepiny dolo ny taratasiko rehetrarehetra oe ary tena nanitsika lery za ve de ataoko tratra ny kosa e ve resiko atao anaty elakelatranao te lahy e vodilato de efa velomalady e tsy maintsy tratrako e lahy tsy maintsy tratrako e lahy iny mety to tena tsy misy lalana ane izany losy ty fa sendrakizo a zao zany le atao hoe tampidalaka le tony sokona anana ny bato raha tsy fantatry alahy ay alahy an'io e fona re ramsia inona ny fona ny lahy tia ny poketranao fa mbola tsy nikitiako iny tratra alahy ketrinika tsy babababa ohatran'izany oka moa e ka raha tsy vitan'izany izy tiako mangalatra alahy zao ny fantatro zay raina tonga de hoetiko any amin'ny postry ny polisy alahy na etsoko fokon'olona eto anaovany olona fitsaram-bahoaka tsy re tompoko azo lave zany oka re raha mise fa aza atao an'izany efa iny reny poketranao ay ka raha tsy tratrako te moa alahy zany de ahoana mba fantatry alahy moa fa taratasy maro be sarobidy ny tao hatramin'ny karapanondroko andao fotsiny zao alahy manaraka oka rehefa aza azy tomina mivozana akanjo koa angala mandoalika eto anatrehanao re afa tsy anao tsony oka fa tsy anao tsony vava fotsiny eo zany fa raha pitso alahy de manao indray tsy anao tsony tana nefa zatra mitsotra ve ivokona tsony lasa fa makao tovolahy matanjaka be zao ve lesy alahy de mangary posy no ataony laralay maninona azy tonga mba miasa ka tsy mahita asa nge tompoko tsy manana diplôma sady mipetra-drery fa efa maty rero ahy aman-dreniko ka na de anao batilaza aza ve de tsy ahita fa ela mihitsy ny kampo miketika ny tsetsitra ny atsembohan'ny sasany fotsiny mekarylaoanga ramse fa hoentinao aiza re ahy zay hitondrako ny lahy ataony lahy inny zakao ny vokatry ny zavatra nataony lahy ary tany reny manao fihetsika hafahafa fa tonga de asiko ramse inny azakadraina re ahy atovy am'izay tianao anaovana azy fa aza entina any amin'ny polisy itao mpiasanao mandrakizay tsy andraika raha manahariary azy ataoko any lesiny tsy me marina zany ny aina ka tianao ay ka olona kanosa fa hoentinao aiza zany anga moa tia tany lavitra ty ny borao polisy tena tsy miteny izy marina tena vonony aty akotaota ty raha izao Radio Don Bosco jereo koa ty heriny fa vinitra be Andriamanitra
ahoana moa le vavaka fanaonina eny rehefa sendraty sarotra. Tompo, vonjeo ah, vonjeo ah. Fa inona ty atao e? Fa inona ho ty atao ha? To miondrika amin'ny kipo velona fotsiny la mivavaka Ramsey. Izay mantsy ny fanaony tompoko vavineninahy rehefa sendra mandalo aty sarotra izy. Ay ve, ay mba mahay mivavaka ihany. Andraso aloha mova vady. Fa trano inona koa no ato? Sa ato ve ny fonja? Fonja vaovao? Io fa mifo. Ary tena trano tsara tarehy be. Ninona ato ary zay? So de mba midiny ty Ramsey ty amin'olona ato kosa ary ah. Zay ny lara John fa ilan'ny toratorahana. Aty ela vao very faty. Tompo, vonjeo ah. Tsy angary posy tsony ene ah e. Iny Ramsey fa niverina. Mety ina fa alety vavady vetivety. Eny tompoko. Tsara an'izay tanàna zany. Feno voninkazo ny tokotany. Midira. Trano tsara tarehy. Feno fanaka tsara tarehy. Tena tsy fonjy ty. Ataony inona ty ary ah. Mipetra. Malemy sady manitra ny seza fauteuil. De io koa Ramsey fa mipetraka manoloana. De mitanondrika. Ary takonany amin'ny tanany ny endriny. Oay, maninona ry izany? Masoko ve ny mandrorosa ny tomany Ramsey? Tena mifokofoko mitomany mangina. Nalahelo tamin'ilay poketra ny sotomiko ngamba. Ndry mampalahelo andray ty izy. Ramsey, Ramsey, mifonarana palahelo anao ny zavatra nataoko e. Tsy manina fa gadrao ary ahy. Vonina ibaby ny valy masako. Io fa mijery atsara sady mamafarany maso haingana. Ka zao no izy Eny tompoko. Milaza tsy mahita asy ela de omeko asa manomboka anio. Izy aloha le anaran'ny lahy. John tompoko. Andraso ary aloha akataratasy fanoratana. Manana karapanondro? Manana tompoko. Meo aty ary. Ty tompoko. Raha John Arson, John Rémy, 520 taona. Eny tompoko. Ka zao rano izy tazomiko ty karapanondro ty anao fanarahana taratasy tsika ary ataony lasony le izy. Mahay mamaky teny? Mahay mamaky teny ka? Ay, tsara zany. Osoratako le izy de ino tsara fa fahovakiko avy eo alohan'ny anaovany lasony. Ay. Raso aloha. Vity ty.
eno tsara raha va zao mivakiny a. Eny tompoko. Anio Saudaty. Izao Rajaonarson Jauna Remy, tompony karapanondro sy ny sisa. Nraisiko ato daholo aloha mombamomba an'lahy. Eno lava zany? Eniko. Dia manaiky marina fa iandry ny tranon'Andriamatoa Randriarinjaka Jean Claude. Dia raso ataoko eto koa momba. Dia ny vila Hantiniala zany. Izay ao manomboka izao daty. Ny fiandrasako an'izany trano zany dia mandritra ny fotoana tsy voafetra. Ka raha mandà mivadika amin'ny fanekena na mandositra na sanatria mangalatra sy maka na dia tapam-panjaitra ray ato aza dia manaiky ny oraisy ny polisy avy hatrany Sigadra. Satria ny tenako dia tratra an'Andriamatoa Randriarinjaka Jean Claude ny sitona amin'ny poketra sy ny tondrazina andositra androany izao daty. Saingy tratra. Meno tsara lahy? Meno ka. Zao fanarahana zao dia ikeko sy ny aviko tsitrapo eto ambany miaraka amin'Andriamatoa Randriarinjaka Jean Claude androany izao daty. Ka ahoana? Vonona? Tsy azoko tompoko. Zany hoe lavy tondrona sa tsy nianatra e? Nefa milaza mahay mamaky teny. Mazava be zany taratasy zany. Hono a Ramse? Inona? Anao gardien ty trano ty zany? Fa ianao anga tsy mipetraka ato? Tsy mipetraka ato aho e. Ary mivady aman-janako ao? Ny vadiko efa maty. Dia tsy miteraka? Tezitra sady mitsangana ary nanao tanana posy. Be fanontaniana loatra laka mandreraka. Matola izy asiana gardien dia tsy misy olona fa ela reno ato a. Ay ve. Ka raha mipetraka ato a tsy gardien no ilaiko fa mpanampy an-trano azo lava zany. Azoko tompoko. Ny tiako fantatra fotsiny dia hoe mahay manao sy ny fotsiny ela io satsia mora niraisako ny fanapahan-kevitra hafa. Mahay a tompoko. Gaga izy mitodika nijery atsara ary tsy nampoziny anaiky mora foana sy vetivety angamba. Fa inona aloha ty antony tonga dia anekeny lahy satria tsy te higadra. Zany eo ihany fa za koa nefa te hiasy. Ka tadidio tsara fa tsy handray karama angela na ny arera azy. Tsy handray karama? Anga dino sady le teny hoe ataovy amin'izay tianao anaovana azy a. Oeto mpiasanao mandrakizay e sy ny sisa. Tsy adinoko nika. Ka inona indray ara? Tsy tonga amin'ny ilana azy zao? Eny Ramse fa inona zay sakafo ny lahy mandritry ny fotoana ipetrahany lato dia toako daholo ny fitafiany lahy ihany koa. Ay ve. Mahazo manara-pomaka an'izay tiany lahy hohanina rehetra lahy. Misy frizidera roa feno sakafo sy ranom-boankazo an-dakozia ao. Oe. Dia zao koa azo ny lahy ivezivezena daholo ny efitra rehetra. Fa tsy efitra ray ihany. Andraso aloha avilo atorotoro an'lahy. Miakara ty ambony e. Avy atompoko. Efitra efatra ny ato ambony dia efatra ny any ambany. Hitan'lahy? Ty le trano tsy azo idirana. Mity laklera teo moa ary ny lakleany eo aty amiko. Ato ndray kosa ny efitra atoriany lahy. Mitodika mena varatra ny varavarakely. Mahita tsara ny tokotany avaratra rehetra sy ny zaridaina. Dia ato ndray ato no efitra fidiovana sy fivoahana. Misy ihany koa ny any ambany. Ahoana mazava? Mazava tompoko. Fa fanontaniana manaraka. Eny tompoko. Mahay mampiasa fatana courant? Mahay ihany ka. Ay, raha sendra misy vaovao tampoka na zavatra ilaina dia atsoy aho. Misy telefônina any ambany. Omeko rehefa avy eo ny laharako fa andolo tsika ho any an-dakozia. Miatandraha
ratsy ohatran'ny boka ty. Tsy misy nenenina natao fa tsy mijery fahitalavitra rehefa vita ny fanadiovana trano. Dia milala ordinateur, manendy bifiteaka sy sosisy hohanina amin'ny mofo dipaina misy pâté, dia avy eo tondrahana ranom-boankazo. Matavy ihany ary amin'ny toy izao ka. Mandritra ny fotoana tsy voafetra ozy Ramsey. Ko maninona moa? Na ho ato mandrakizay aza, maninona na hoe mpanampy an-trano aza. Ay le ty izany fahatairako. Naneny tampoka koa le telefôny eto an-dohako. Zahavariana nitsotra tsara teto amin'ny kanape malemilemy iny. Ho avy e! Ramsey angambo izay. Allô? Allô John, za ihany Ramsey Ranjaka. Manahoana ianao Ramsey? Ka manahoana laho? Ahoana natoro tsara alina? Natoro tsara mihitsy ka. Lamima tsara zany ny zavatra etra. Tena ny lamima tsara kosako. Fa misy zavatra kely adiniko Inona zany Ramsey? Zao tondray tsara daholo ny voninkazo. Radio Don Bosco. Indrindra fa le ao avaratrano. Ay ve. Aza matahotra ianao fa tondrahako ireo ka. Fa zay ihany ka. Dia raha sendra misy olona tonga na mitady ahy dia atsoy haingana. Na vehivavy io na lehilahy. Eno lava zany e. Eniko tsara zany Ramsey. Zay raha fa veloma e. Veloma Ramsey. Zay zany fanampin-drarahany lary le John. Manondraka voninkazo. Andao tonga dia atao rangaha. Sady mba mivoaka kely ety ivelany ihany koa dia aiza no hoe hipetraka ao an-trano foana. Mibalika ery zany masoandro zany mangina sy milamina ny tontolo. Feno voninkazo isan-karazany manodidina ny trano. Fa reto avara-trano reto ny tena saindra amin'izay tondrahana. Mahafinaritra kosa aloha hatreto izy. Tsy mahay momba ny voninkazo aho fa tena tsara daholo reto izy. Sady manitra. Ao fa ho kolokoloko tsara e. Raha amin'izay koa angamba tena tian'ny reto matoa manafatrafatra tsara ohatran'ireny. Aleo ngotako daholo aloha ny ahatra dia ho dioviko aloha vao ho tondrahako. Rehefa avy eo indray mamafa tokotany fa tena mahaloto be loatra koa izany. Efa ela angamba Ramsey tsy mipetraka tato. Tsy misy valony ve le fampilazana nataoko tamin'ny gazety. Eny vao roa andro kosa nge zay nandevasako azy. Aleo aloha iandry kely ka. Te hiresaka amin'ny John foana fa mahatsiaro mangina ato amin'ity tranony dada sy neny ity. Mpangatanteraka ny fiainako e. Dada sy neny efa nodomandry daholo. Dada moa efa talo ela fa ineny kosa tato aoriana. Lucienne navadiko indray maty 3 taona lasa zay. Mbola tamin'ny anitra vao 15 taona. Zao indray ty dia very indray ny zanako. Toa tambatra mpitolo fitandratsy rehetra. Fa maninona loatra e. Andeha ezaka hitady toromaso fa tsy anadala ny John iantso azy foana. Soa risy fananaky.
Izahay zao no tokaly ariva. Sa andro vary soa kely. Aleo andro vary ary. Andraso rehetro ny fatana valona ny andro. Ary inona ary ny antony nanontanian-dramosy aho hoe natory tsara ve? Adaly izay tsy mahita tory amin'ny fandriana sy toerana ohatran'izao kosa aloha e. Zavatra tsy fahitako hatramin'izay niainako. Oay le ty. Inona zany? Inona le nanaitra teo? Ohatrany hoe vilia mikoritsana avy any an-dakozia zany. Aleo jerena. Oay le ty. Tovako daholo le kaopy nampirimiko tery. Tena afa-baraka amin'ny Ramose a. Fa ahoana ary ny tokony ampianjera azy? Nefa nge tsara toerana teo ambony etazera e. Gasy. Sa misy voalavo ato. Aleo rofony rehetra. Radio Don Bosco. Dia arinao anaty fitoeram-pako. Raha voalavo ny nanjera azy, aleo asiana mitondra vovona totam-boalavo Ramose. Solange, Solange. Miantso anga ianao zany? Fa izy andray no tsoka eo e. Ianao koa ty toa ohatrany romodromotra tsy fantatra hoe ahoana. Za no mivaky loha reto ka tsy rombotra aminao e. Ny fotoana ty mandeha ihany ko. Finna ny mampiasa sainanao e. Maninona ny zaraina amiko? Ka na ho zaraiko aminao aza. Fantatro fa tsy havita ninina ne ianao e. Fa tsinitsinina zany aminao reny zava-dehibe nataoko reny. Sao de verinao fa moramora ary reny. Raha izay indray no lazainao de mitovy ihany ny zavatra vitantsika e. Ny aza sarotra kokoa. Eny afaka miteny an'izay tianao tenenina ianao rehefa vita le izy. Ka izay no marina e. Finna aloha ty zavatra ilainao hafa maika ahy e. Ndray, fa maika ho aiza ianao e. Inona ny mamaika anao fa tsy zao zavatra manahirana zao no eritreretina sy arahana amin'tiniketo ry Solange. Mba misy zavatra mamaika koa ny fiainako manokana ko. Ay, izay zany ny lahara-pahamehana. Tsy miteny aho hoe lahara-pahamehana fa rehefa misy ilainao ahy de tamy ahy e. Aleo ilako vanina sy lemeko tsara aloha ny sainy mba hamaiky tsara avy eo. Ka mihaino anao ahy e? Zao ary e. Zao ny hevitra tokana hitako a. Ela koa vao nahazo an-tsaina an'izay fa izay ny tena mety sy aingana indrindra mba hahitana an'le izy. Hoe ahoana? Zao e, miandry an'le trano any ianao. Maninona? Ohatry, miandry an'le trano any ianao a, satria mitady gardien ranjaka. Inona mampianana anao e? Amin'izay a, ianao eo ampotony tsara, afaka mikaroka an'le izy erany trano. Tsy mety hoe zany hevitra zany e. Mety fa... Ianao nefa zatra ny asa taman'olona ihany e. Mora aminao ny mody manao labaonina, sady mpiandry tanàna. Ranjaka tsy mahafantatra anao raha teo. Tena manambany ahy mihitsy ve le rasedy ty sa ahoana e? Asako efa tamin'ny 4 taona lasa fony za mbola tovavy ny teneniny. Mpiasa ny orinasa misotro ronono aho zao. Ka ahoana e? To tsy mamaly ianao fa... Ka rehefa zay mifantatrao fa mety tsy maninona e. Teneno ranjaka. Indray tonga de manaiky an'izay teneniko rehetra fa aza matahotra ianao. Ray keliny aho fa ty asy manaja iny e. Raha mba fantany mantsy.
aleo ajanona amin'izay ty tele ty fa andeha anadio ny trano rehetra atomboka amin'ny efitrany ambany. Ato ny efitrano Ramosesy ny vadiny. Maizina fa so tokony mba voaiko ary ny varavarakely anankiroa. Zay. Zao kosa azonandro tsara ka. Oay, Andriamanitra o zany atairako. No iveriko tena olona. Ay sary tapaka ngeza be mipetraka amin'ny rindrina. Ary tsara kosa zany tovavy zany a. Iza rio? Zanak Ramose ve? De raha zanany moa dia aiza? Za mipetraka miaraka aminy any. Alefa moa dia aronoko lela Ramose. Vao maika tamana raha mitsitsidika matetika ety oko. Ary aleo amafatrano amin'izay fa jereo koa reto vovoka. Alo? Manahoana se? Raha sedy ihany e. Manao papa? Salama ihany ka. Fa izao e, niantso an'se fa nahita olona iandry an'ilay tranonareo eny Lasora, de vehivavy le izy, somary efa lehibebe sady matotraina tsara. Efa zatra niasa sy niandry tanàna ihany koa e. Nendrasoa no anarany. Tara loatra e. Ha? Fa ahoana e? Ka efa misy olona miandry eny e. Zany ve? Tovolahy. Efa 3 andro izy zay ny teny. Tena tara tokoa zany ko. Eny e, tsy maninona. Zay ihany ny atsoko an'se fa amin'saotra e. Akoatran'izay mbola tsy misy vaovao? Mbola tsy misy e. Mahereza ranjaka. Veloma se a? Veloma papa. Marina. De inona no to? Ahoana ny fomba ahitana an'izay zavatra zay? Ianitra mihitsy nefa zao no malala ny misy azy fa tsy mety miteny e. Mafy vavabe koa kalinko. Izy nanafina an'izay volamena ny Lucienne zay. Ary maninona moa raha kanisako eny e. Efa misy olona ao zany ko. Hijery taratra fotsiny aloha no ataoko de ho hita eo. Ndaso rapitso de alendra nga. Maninona ary any tsy mety mahita toro nefa amin'ny 10 alina zao. Sale nisotro kafe. Nefa nge nataoko pernono le izy. De ivandravandra eto zany ela mandra-pahavin'ny torimaso raha izao. Tsy aloha mijery film. Le tele koa moa any ambara. Andriamanitra. Zany indray le voalavo fa nanjera zavatra. Fa ahoana ihany ary? Nefa nge fa nasiako totam-boalavo e. Nahita tao anaty korotanetana tao a. Fa ndre kiaka io. Le baolina Duralex mihitsy no enjery io. Tena tamy vilany koa ve ranga de mipitika ety. Fa ahoana ary?
Tena mahagaga Radio zany. Don Bosco. Efa tena voalavo be mihitsy matoa manjera volany zany ka. Ary diko ao anaty placard daholo fa tsy misy apetraka eo intsony. Zaho aty mbola kisikisina aminao hoe kisikisina aminao hoe kisikisina aminao hoe zaho aty mbola kisikisina aminao hoe kisikisina aminao hoe kisikisina aminao hoe fa aiza zany mpiandro tanàna zany tsy maheno mihitsy efa impidy azay ny nampaneno lakilosy kisikisina aminao hatray ary tena mozika be tsy fandranisana ohatra mo fa aleo mivavady mihitsy nangano tontoniko oay le ty ary tena misy olona eo ambavady eo zany afa baraka raha Ramsey izany. Ho avy eo. Oay ary tsy Ramsey manahoana ianao tompoko? Fialahy ve marenina sa maninona adiny firy zay any nandondona tao. Azafady tompoko fa tsy henoko. Aiza moa no hainony lahany zany amin'ity mozika mafy be alefany lahy ty eno hatrany ananonanonany daholo mozika ny lahy. Hono ho aloha iza kay ny tadiavinao? Ramsey mantsy ane tsy ato fantatro zany za ange ny dadany. Dadany? Eno a? Ay ve. Azafady indrindra fa tsy fantatra. Raha sedino anarako le tsy a. Faly mahafantatra anao tompoko. Ndao mandrosoa ary. Mba miandry tanàna tsara ihany ve laha ty ato sady lozany lahy mijery fahita lavitra fotsiny miandry tsara tompoko ka. Voadio daholo ny trano sy ny tokotany sady milamina. Voatondraka ihany koa ny voninkazo. Naniry be tokoa reto izy ko. Ka aleo aloha mariniko mihitsy zany ho hitany masoko de mandra-pijeriko ny filaminan'ny trano rehetra de anaovy kafe kely alesy aloha. Ay, eny ary tompoko. Tsy ilaiko manko ny anarahany laha ty fa misy zavatra ho jereko aty. Ato amin'ny salon aloha no anomboana azy. De aloha hidina mihitsy ty varavarany ty. Zay. De aloha anga ho zavaiko daholo reto fanankireto tena tsy misy tsisy mihitsy ato. Aloha hiakatra any ambony indray ranga. Ato amin'ny efitra izy mivady ato mihitsy. Oay le ty maizina ato zany. Tsy maninona fa jiro no ampiretina de tiako mivaravarana. Zay. Raha ny tokony ho izy so de ato misy an'izay boaty kely feno volamena zay. Sady misy an'ireo an'ny Lucienne no misy an'ireo an'ny tompoko vavy rano reny njaka le vadiko. Tsy nanomezany ana de peratra iray aza fa naleo ny meno ny finanto vavany. Radio Don Bosco. Na de vady faharoa aza ve de atao tsinitsiny ohatran'izany. Ny ala maina ohatry ny takotra noho ny maty izy nefa de za ihany ny hafarany tao. Viteny kafe fa asiana ronono moa sa ahoana izy teo? Andraso hoe anontaniako izy. Godry, ary nakaiza ary izy teo? Ary inona koa ary zany mikorotana atao amin'ny efitra ato zany? Ramsey! Ramsey!
vita le kafe fa asiana ronono sa ahoana? Tena niakatra ty le Karla iny. Tsy asiana ronono fa aoka zao de ataovy eo fa ho avy any aho e. Eny ary. Fa inona ary mikaroa an-Ramosera sy deo nefitran'ny Ramosera Njaka sy ny vadiny eo? Tena nikarikoariko mihitsy izy teo. Ka aiza? Io tompoko. Asiana mofo sa? Aoka zao ka. Fa hono Eny tompoko. Iza moa no anaran'la ty? John ny anarako. Ka hono ary John. Maninona moa ny efitrano rehetra no vohain'ny la daholo fa le efitra iray io no hidian'la kosa ka? Efitrinona moa zany? Le any anitra lesy a? Anitra? Ohatra le zanaka Ranjaka e, fa nga mbola tsy nilazainy an'la ka. Ohatra tsy niresaka momba n'izany tamiko izy. De aiza moa zany io zanany io no tsy mipetraka ato raha izany? Sa any ampitan-dranomasina? Fa tsy nitantara tamin'la tokoa izy zany ko. Very angely ty io zanany io e. Very? Efa tapabolana le ty zay a, tsy hita izay nalehany a. Ay ve? Fa fomba ahoana koa no navery azy? Asa lesy. Misy nakakeriny nga? Ka tsy fantatra tsony e. Za aloha manao hoe mety nanaraka lehilahy angambako. Ohatray. Fa nga de maditra be zany zanany zany. Le tiry John. Tsy voatery aditra nge vao manao an'izany e. Rehefa tiana le olona ohatra nefa sakanan'ny ray aman-dreny de manita-kevitra. Fa izao e, mbola tsy mivaliany lany ny fanontaniako teo e. Maninona ho ano hidian'la io efitra io? Raha misenina ny ideny io fa tsy za. Ary any amin'ny mihitsy ny lakile. Io efitra io rery mantsy no tsy avelany hidirako. Ay ve? De inona ary zany no atao? Aleo aloha moa de any mandinika an'izany e. Misaotra lesy tamin'ny kafe fa andeha aloha tsy sisorana ka. Misy namako nalehako zay tary ambany tary de mba zay nandalovako e. Henoko tamin'ny Njaka mantsy fa hoe efa nahazo gardien izy. Zay fa velomy lary John. Veloma tompoko. De idio tsara ny vavady a. Eny ao fa idiko tsara. Fa inona ary ny zavatra nikaroa an-Ramosera sy de tato? Ohatrany tsy de azoazoko ny fomba nindrangah iny. Reko ny situna tiroara mihitsy izy. Verony le zanaka Monsieur Ranjaka. Toa tsy mino raha mibanjina n'izao endriny izao hoe maditra nanarak'olona zany izy. Zao endrika sy fijery malefaka zao kosa ve? Radio Don Bosco. De lasay zary zany io tovavy io. Ianitra. Fa misy inona? Oay, ary rivotra ny fofofo be ane izany e. Ay, zany varavarankely akapokapoky ny rivotra zany. Angamo tsy midiko. Oay, tena ho nifitra izy mivady ane izany e. Andriamanitra. Oay, mivonidanadana be mivaravarakely anankiroa. Fa rivotra inona ary ty? Loza fa to ingainy rivotra daholo ange ny taratasy ny lamba rehetra e. Inona ary ny dikan'izao? Ary nenjera koa le sary ny anitra. Radio Don Bosco. Matahotra ka.
oe inona koa zany e ary avy any an-dakozia koa na izany mikorotan'izany e Andriamanitro ary mivony danadana ny varavaran'ny plakara oe dia nenjera koa ilay kaopy teo amin'ny sisiny le kaopy nanomezako kafe an-drasidy niparitaka koa ilay kafitera nikorotana ny zava-drehetra hatrany ambony ka hatrany ambany Jonna oay izany miantso azy zany Jonna tena loza fa misy lolo ty trano ty e misy lolo ty tsy hijanona tory atao ka aleoko matory eny atokotany aleo iry ambody azy eo ireny atory e eo akaiky ny vavahady ano atory izay fa ohatran'le tony le rivotra Allô Ramose Ranjaka fa misy inona e inona ty mahataitatrany lahy tongava ty aingana aloha ianao e fa misy inona ry Jonna angamba tsy asa intsony fa misy inona anga zany moa fanarahantsika ka matahotra Ramose misy lolo ty trano ty ahoana misy lolo manangatra ato ao fa ho avy ahy e ineny ny tombiny Ramose fa tonga ny vavahady efa nivoaiky mitanatana ohatra Jonna fa inona anao taony sembomoka boty fotsy eto am-bavahady eto ka miandry anao manaona Ramose manaona aloha e fa maninona raha ny trano miandry ahy tsy miditra antsony mihitsy ny telefona anao fotsiny nidirako tao zaza teto ambodiny ty azo ty natory alina maninona tsara ry Jonna zany andao ngejerenao ny zavatra ny seho tato an-trano tsy misy nikitihako tamin'ny toerany mihitsy na dia ray aza ao midira jereo ny ato an-dakozia ohatray marina kopy sakafo terany pirina tsara tao anaty plakara ireo fa ny vonidanadana ho azy ny varavaran'ny plakara dia ireo ny anjerany paritaka ireo oay tena trangan-javatra nitovy tsy misy valaka tamin'ny tantarain'ireo gardien teo aloha mihitsy tika dia any ambony keo ao amin'ny efitranonareo mivady avy ange jereo oay Andriamanitro fa ahoana nahatonga an'izao ry Jonna nisy rivotra mifofofo be dia nikapokapoka be ireo varavarakely ireo andraso anefa ho tantaraiko amin'ny Ramose feom-behivavy sy teo eny Ramose feom-behivavy ny antso ela vao nijanona le rivotra sy ireo zavatra nikorotana tato an-trano izay no natonga nandositra nivoaka tany atokotany ono Ramose inona no mahatonga an'izany tena tsy azo itoerany ty trano ty raha izany avilo midira ato ny efitranony se fa iresaka tsika ay dia mipetra sao raha tompoko ka zao
Eny ramose. Ho azavaiko am'seny tena tantaram-piainako. Zany hoe nanambady a. Lucienne moa no anarany ary efa maty vadiko. Nananjanaka vavy tokan'izay. Ianitra no anarany. Ary 12 taona izy amin'izao fotoana izao. Tsoriko am'seny efa fa very tsy hitapopoka nefa io zanako io. Tsy jenaliany. Efa nitantarainy ramose Rasedy tamiko ihany zany. Rasedy? Fangahita izy. Tonga teo ny izy omaly ariva. Ray kelinao hony izy. Zay no antony namelako azy hiditra tato. Ray keliko tokoa aloha izy. Fa inona nefa no nataony taty? Jery izy raha miasa tsara hony ah. Eno taminao mantsony fa efa misy mpiandry tanàna ato. Ay ve. Zaho kosa aloha tsy laza fa savasava tao izy. Tsy tiako loatra le mitady-dresaka. Ary mbola tanoranora ihany zany raha ino ny ray kelinao a. Ohatra mipirahalahy zany nareo mianaka raha ny fijery azy. Maty 3 taona ange le dadako no nanambady azy neny. Ay ve. Mpinamana efa mifankalala taloha ny sy Rasedy. Zandriny Rasedy 7 taona neny. Efa taona teo fotsiny koa nefa no nivadiny zareo de maty le reninay. Efa nanambady ny Lucienne tamin'izany ary 14 taona ianitra. Ono ramose? Miara mipetraka zany nareo sy Rasedy? Tamin'ny voalohany aloha mipetraka tato aminay mihitsy izy. Tato amin'ity trano ity me? Fa zany hoe taorina nahafatesan'le vadiko izy vao niala tato. Vao 2 taona lasa zay ry se. De za sy anitra rery sisany tato. Fa narary very no nahafaty ny vadiny ramose? Accident no nahafaty azy. Voadona ny fiara ve? Nibolisatra tao amin'ny efitrano fandroana tao izy ry se. Niatraka mafy tamin'ny sisiny benoara ny lohany de torana izy. Ary nianjerany akoaka tao anaty benoara feno rano tao de maty sempotra tao no hitanay. Andriamanitra. Ngatsy loha ry se. Mitahiry fahatserovana mangido angy ity trano ity. Zany angeny tsy mahatamana ato tsony. Indrindra ihany koa very ny zanako. Naleoko mipetraka tany amin'ny tranon'ireo ray aman-dreniko fa tena tsy tantiko mihitsy. Fa ahoana koa nefa ny nahaveran'le zanako ramose? De tsy fantatra ry se. Tsy fantatra mihitsy ny marina. Izy rery ny tato. Andro sabotsy maraina tamin'izay. Tsy nianatra moa izy. Zaho kosa mbola tsy maintsy nandalo tany am-piasana fa misy zavatra mankana tao tany. No teto any atoandro efa tamin'ny 12 teo eo de tsy tary tsony izy. Ary de mbola tsy nody koa ny hariva. Nefa nge de tsy mba namela afatra e. Tsy namela ninninna fa de nanjavona fotsiny izao e. Tsy manatsony ramose tamin'ny telefona nga? Nahatsona ry se fa tsisy mamaly a. Efa nikarohana traizatraiza. Hatrany amin'ireo namany sy ireo fianakaviana rehetra fa tsy hita mihitsy. Ny polisy koa zange efa nikaroka fa tsy misy vokany hatramin'izay e. Mampalahelo zany. Efa roa tokom-bolana izao. Kivy tanteraka ary John. Tao mahatsapa ny tenako vadiko boribory sisa. Tsy ray, tsy reny, tsy vady, tsy zanaka. Mahafiany tokoa aloha zany. De inona zany no anazavany ramose an'ireny toejavany sy oaliny ireny? Misy ololo ve zany ty tranonareo ty? Ohatra mino sy ny zany ihany aloha e. Satria fa nilaza an'izany koa ireo mpiandry tanana talohan'ny se tato. Ohatra fa ngahy fa nisy gardien tato? Anankiroa fa niala daholo ry se a. Ay ve? Vokatra zany zavatra mikorotana ao an-dako izay tsy fantapototra zany. Zany tadio sy rivotra be zany indray no ohatran'ny zava-baovao amiko aloha. De lolon'ny olona tompony ty trano ty taloha ve zany? Ty trano ty ka tena anay e. Trano vao natsanganay mivady mihitsy ty fa ny tany no vidinay. Mbola be vokany ihany ty Lucienne no nanao an'ity trano ty izay mivady.
De mety lolony zary zany? Mino ary se fa lolon'ny lyseana angamba zany e. Satria no se milaza fa hoe feom-behivavy. Mety manangatra izy noho izy maty tampoka tatoko. Zany tokoa ve? John, de tena tapa-hevitra ny ala tokoa ve se e? Tena matahotra Ramose. Ka zao ary mahazo mba mingavy ense avy. Tena milela-paladiry se mijanona raha mety. Andray Ramose. Way, tena ila andohalika eto anatrehako mihitsy Ramose. Sady mangano aminy maso ny banjina. Tsy naposika anao an'izao izy. Ndre mahony ana andray mijery azy. Ka zao e. Karamaiko si fa za matahotra e. Ohatr'inona vola tadiaviny se isam-bolana fa omeko. Fa aza ilaozana ny trano se ndrao mba miverina tampoko ihany kala tokako iny de tonga de miatso aingany se. Ka maninona nefa raha isika sy Ramose no miara-mipetraka ato e? John, tena tsy zakako. Tena fantatro fa ho lasa adala ato raha mijanona ato. Asa mandeha mosery John. Ndray ty izy to mamoy fo tanteraka. Tsy manana zo andao azy ao anatin'izao fahorian'izao kosa nefa tsy hitako. Ary maninona moa raha eny marina mino fa naiky. Radio Don Bosco. Zao ary Ramose. Ahoana? Lazao se fa ataoko Te hijanona nefa fa ahoana e? Tena tsy vitako le mipetraka rery ato. Fa zao misy namako any. Nary no anarany. Azoko antoka izy. Ananatra taloha amin'ny toetrako ratsy nataoko foana izy. Mino fa anaiky ny dala raha resahan Ramose. Ka tsy maninona re. Sady samy karamaiko nareo rola. Fa aiza aloha mety ahitantsika azy. Tsy sarotra ka. Mitarika posiny dala. Le ry bantsahirana kely avy any ambanivohitra. Ka andao ary ho tadiavintsika se zao de zao e. De hoentina manaraka antsika izy raha manaiky. Tena milay malalaka sady mangingina mahafinaritra. Diso mangina loatra ndray azako. Feno voninkazo tsara tariny zaridaina rehetrako. Raha araka ny teny Ramose azy angety le zanany vavy nambola an'ireo voninkazo ireo e. Fa mba ohatran'izy ary zany zanany zany e. Aviela. Ato ny sary ny ray jery. Io amin'ny kadra be io lesy tsara tarehy kosa ka. Tena manja. De tato koa ve zany efitra ny korotany zany e? Tato mihitsy. De tao an-dakozia. Ohatra n'ilay nisy dadio ireny ny tato ka laty ve ahoana? De misy lolo tokoa zany ty trano ty raha izany? Misy mihitsy. Zay ny tsy natamana an'ireo gardien roalahy talohako nipetraka tato. Fa misaotra n'lahy ihany aloha nanaiky niaraka tamiko ato e. Sy inona moa soran'lahy fa namana efa mikarama koa nge za zao e. Fa zao roa etsy ariary isam-bolana ny karama omeny Ramose antsika roalahy. Nefa de miandry trano fotsiny sy manadio ary manondraka zaridaina anao tao ato. Manam-bola koa Ramose iny. Sady sika roalahy afaka mifandimby mivoaka raha te hoe hivoaka andendeha any ivelany any e. Mahay mafy izy mato manao an'izany fa ahoana indray litirina ary? Misy eritreritra ohatrany nandalo ny sirana kely lesy tato an-tsaiko tato. Eritreritra hoe ahoana indray lity? Ela ve tsy nandinika hoe akotsina ny ohatran'izay efa lasa nikary e. Inona ny tiany laola zaina? Efa 3 andro zao no tsy nahitana an'ilay zanango. Marina zany lazain'la zany 3 andro afaka apitso sabotsy mihitsy. Ka sao de mba efa maty kosa ary lisy izy. Maninona? Aza miteny an'izany eo masony Ramose ala fa ho tapaka lalan-dramo zany iny. Marina e.
sao de nisy namono de navalan-drano ny fatiny de tsisy ahita kosa ve lesy hatramin'izay a na nalevony any hoany ohatra roa alina zay natriko tato fa ohatrany tsy misy ninina zany ality ato zay mihitsy angeno mahatsara an'le misy namana ality e sao de mba tsy tonga ary le lora raha be olona atoko za kosa lesy efa reto voninkazo eto avaratrany reto jereo tena maniry be tsoatran'reto sasanyreetsy jereo zao reto mandrobona be nefa de samy tondrahana tsara dolo any ality reo e ny tany eto ngamba nylonaka kokoa sabotsy androany mety ho avy eo raha mise hitsidikatsika roa lahy sady anatitra vaty fa lany ny mofo sy ny hena de amin'ny firy izy no mety ho tonga eo tsy maintsy raha riva ny vao tonga eo e mieritreritra rereo anevitra ao raha sety fa tsy avelany anelingely azy a za kosa aloha tsy manaiky raha hitady hivadika amiko e zava-dehibe nefa nasainy nataoko ka tsy hiala maina mihitsy raha hita izay zavatra izay ahoana re ny hevitra hitanan'izay e tsy maintsy ny fisavana ny hevitrano rehetra ihanytra nga satria mino fa tena ao amin'ilay vilanitry ny ala ny volameny fa ity gardien jaune ity zao no manelingelilako ary maninona moa raha toranina any io dia vatotra any e tsy miseho tare sendrika fa misarotava de manova avy eo tsy ho fatotra ihany koa de rehefa torana sy mifatotra iny de higinao amin'ilay efitrano ray eo amin'izay mahalalaka tsara amin'ny fisavana trano raha misy ny famitorana tsy maintsy hoe nisy tsolana nafika namaky ny trano zay rangano atao ny andro anatanterahana azy sisa ny doniana hoe roviana vela avy hiary tory amin'ny film io e efa misivy alina nge zao e maty raha raha tory fa miraika 10 alina any vao vita e nijereko an'io ihany eny nangatahako tandramise mba amindrany tele ato e fa toatsy le tele tao ambany tao amin'ny salon ve io e le tele tao amin'ny efitranon'izy mivady le tsy tia tiako be ty film ty mantsy de mahazo to zany lafo za tory ka maty raha zay koa le ty de efa mesona de ahoana koa ary nefa raha nyty film ty iza marina ny tena mpamon'olona hoay le ty inona indray zany inona le henoko teo Andriamanitra tena misy olona tafiditra ato an-trano sa le lolondray ve zany loza fa tena mikorotana be indray ary ty ambony teny zany nary oltiry nary foazy raha nary foaza ho ahy raha foazy raha fa misy inona no nozongozona ny lamafy toy zao foazy raha fa misy mikorotana be indray le ty tsy haiko na olona na le lolo maninona zany
Enla zany? Eny tokoa lesy. Aiza izy zany? Ary ohatrany aty ambony aty eny izy zany. Ao amin'ny efitrano izy mivady angamba. Ndao hoe jerena. Andraso entiko tsy azo fiatoana andamy mihitsy. Ary andao e. Andao. Aiza? Ohatrany tsy ato amin'ny efitrano izy mivady ange zany. Fa aiza lity? Tsy amin'itsy efitritsy lity. Fa efitriny io e. Efitrano zanany vavy io lity. Efitrano mianitra. Misy olona tafiditra ao zany. Andraso aloha fa io efitra io ange midy lakle. Any Andramoseny lakleny io. Dia ahoana lity zany? Zay fa tao mijanona le korotana ka. Way. Ary nijanona tokoa. Eno. Andraso hoe lity andramana voaina. Tena midy lakle ty. Mety entana ny anjera ho azy zany. Le lolo mihitsy ho hafa le ty kosa. Andao le sy verina toroka. Andao ary zay ny tiany lako. Tena mahazendana lesy zany. Marina raha hita torontsony. Fa mifidy nefa aloha zao e. Io e. Efa amin'ny 12 alina. Aleo aloha io manandeha amin'izay ranga fa mandeha ny lera. Ohatra aiza aloha le sarotavy dia nitady sy nitosra. Reto daholo ka atao anaty sakosy reto dia tsy adino manao fonontanana. Ty combinaison ty no anaovako mba tsy ho fantatra. Zay vonony e. Ary andraso ilaza ny violence dia laso zao. Nary zany. Nary eno lava zany. Engo tsara mihitsy zany. Misy rivotra be. Zany le rivotra mifofofo mafy be nilazaiko an'lany e. Jonna. Reny lava izany feo zany ry Jonna. Eny lesy. Misy miantso ela. Riako. Le fombevavy miantso andray mandeha ry lety zany le lolo. Andraso hoe ohatrany avany alatrano angizy zany. Zany vily ty. Andraso jereny eto amin'ny varavarankely mpitaratra eto nge. Jonna. Tena io ty. Izy io. Aiza? Io lesy io avoan'ny zaridaina io. Vehivavy miakanjo fotsy. Io marina. Matoto very ty. Asa lesoko. Ary mbola tanora nge izy zany. Tsy io jereo e. Iantra. Tena iantra io. Marina ve? Eno fa ahoana ty? Jonna. Lazao data fa tsy ety intsony ao anaty efitranoko no ahitanao tsy ambarateloko. Mandeha majereo aingana. Andriamanitra. Matahotra ny sesika ato anaty bodofotsy anary Jonna. Ole ty Jonna. Ahoana lesy? Tsotsonge izy fa lasa. Lasa? Nanjavona ao marina ve? Eno De
dia inona le nolazainy teo le ty? Ka ao anefitraniny ao no ahitany lany tsiambaratelony. Tsiambaratelony inona ty a? Masa andao aloha jereny. Ka mihidy ange ho ahy io efitrano io e. Avela e. Fa ahoana ty? Avy io jereo fa mitanatana be le varavarana. Maninona tsara. Ho ay le ty e. Fa ahoana koa zao? Jereo ty fikorotana ny entana ato. Indrera miparitaka amin'ny tany daholo ny boky sy ny kahie. Tena loza zany. Tena loza ao. Tsy maintsy alamina io. Ka andoara alamina e. Nary a. Inona ty ny dikan'le teo a? Tsy haiko lesy e. Na nofy ve sika ro lasa tena nahita? Tsy afeniko amin'ny lalo fa raha matoto marina le teo a dia mitombona ihany ny eritreritro. Eritreritra la hoe ahoana? Hoe maty misely anitra matoto sy hita ohatran'izay e. Dia maty aiza nefy? Dia maty ahoana koa? Asa mety izay ngama le tsiambaratelo tiany ambara. Oay Jaune. Inona retsy? Inona indray ty zany a? Retsy miparitaka retsy ireo akaiky ny boaty misokatra ireo. Marina le ty raha tsy volamena ireo. Marina tokoa ve? Ohatra olona mpizaha manontony ve le ty a dia tsy afantatra hoe volamena reto a? Firavaka volamena daholo reto. Oay reto izy efa horay vata kely, peratra, rojo, volamena isan-karazany, izy daholo tena feno mihitsy. Ary ty zany le ntsika selahy mikorotana be teo. Ary tao anatin'ity saribakony ngeza be haingo-trano ninjera sy vaky ty zany nisy azy. Tena marina nesy na feno tao ivata kely misy volamena io. Andraso hoe misy kahie ty miaraka tamin'ity lesy. Jereo e. Oay Ory Jaune. Jereny langy ty kahie ty e. Aiza hoe ty? Vakio soratra amin'ny foniny io. Tonga ihany aty marina. Nisy natsara azy ihany nametrahako an'ilay fiararia tsy nanana lavitra rika. Ao anaty lobolobokoa fa tsisy ahita mihitsy io e. Ary aleo aloha anao an'izay idiranao an-tanànao amin'izay. Ahoana inona ny voasoratra ao? Journal intime Tsiambaratelo. Ary sao dia mba itika ity ary ny tiany lazaina ry nary a? Angamba fa sokafy aloha dia vakio e. Tantaran'izy fony kely daholo no soratany ato angely ty e. Ny any arindrina any aloha jereny e. Andriamanitro, fa misy inona ty e? Tena ohatran'ny mbola misy jiro mindrehitra ingeo ambony eo zany e. Mbola tsy matoy foana koa ve le vendran-ta iny? Dia miala tsiny aho fa tsy maintsy hampatoriana tsara ialàndro anka. Tonga eto ambaravarana fa aiza amin'izay aloha le lakile dobla teo. Fa misy inona ho any to mivandravandra fotsiny ialahy e. Tsy manana fahefana maki an'ity kahie ity le sika selahy. Aleo tsony ramose dia aseho azy ty. Fa ahoana e? Fa maninona e? Tsy azoko mihitsy koa zany. Mirakitra ny tantaran'ny Mademoiselle Anitra mampalahelo lesy izy ity sady matsiravina. Tantaran'izay mety tsy fantatry ny rainy akory. Radio Don Bosco. Miatra fijaliana ka ity zazavavy ty. Fa fijaliana inony dia izavo no nampijaly azy. Aleo aloha atsona mihitsy ramose. So sanatria ka io olona io koa mantsy no namono azy. Mandana re. Aiza ialany no antsoa zany ambany? Ato amin'ny efitranoko ato ihany ka. May. Zay fa tafiditra. Dia miakatra moramora amin'izay. Ary inona zany? Sa Jaune ve? Lety e. Ay moa manenty ty korotony ity rehefa hitsahanako. Tena tsy tadidiko koa. Tsofa tsy henony. Ary eo amin'ny efitrano ny antitra ingeny misy jiro mirehatra e. Ohatra e.
tena mivono tanatana mihitsy ny varavarana ary ohatry ny misy olona ao fa inona ary nataony jonao andraso anaratsisy moramora de ho tratrariko aleoranga primika tika ety mandrava tongatra amse dia averiko ato anaty boaty ny toerany atokoa reto volameny reto. Maneno fotsiny ny telefona ny fa tsy mandray raha mse. Asa matory be ngamba. Zay kosa fa mandraika. Allo? Zay eny. Ramsia. Fa misy inona ry John? Za mihetsika la io ohatra ato tsy John fa izy John e. Fa inona koa ary zany? Oe, fa iza koa io? Andriamanitra, tena jola marina. Oaiza la iny e, oaiza la. John, tena voatripotro John de nenjery de maty ve John? Andriamanitra, tena bobasy le iniko teo. Misy manafika ve ny tanàna sa ahoana? Tena maty any le ankizy. Izy aloha laka le antobilina teo ka. Engany ka tsotra ato arina loatra ny fahatongavako any. Andriamanitra, inona ry nisy eo any? Ela io aza mety koa raha tsy te ho faty Eny tompoko. Fa izy koa moa ela io izy ala nary ny anarako namany John miandry an'ity tanàny ty vao aingana any nalaindra amse. Indray tsy naposiko za zao mihevitra hoe John rery no ato de zao omeo moramora io boaty misy volamena io aingany la ka ty ary tompoko ary mitody ala ary anona mitodika aza vonona ry tompoko mifony tena tsy maintsy apatoriana aloha la de lesiko mafy amin'ity vodibasy ty ala inona ny la ary ntanana tory zay fa torana ary aloha nga ato am'izay ingana ny valizy efa vonona ny an-trano miala lavitra eto aloha natao rehefa ny an-trano miresaka amin'ny Solange manomboka zao kosa aloha de samy manana ny lalany koa zay siny vita ny lako azy ny amin'ny ranjakandray izy atsoko izy raha zaiko fa misy fianakaviako marary ny antso atampoka sy mila maika ny fianaratsoa ka tsy maintsy mandeha ary mety ho tafajanony elaela any. Loza marina, midanadana dolo ny vavady sy ny varavarana. John Sanary tena tsy misy mamaly ary so sanatrika mbola ato ary leo jolay ary leo lo tsaitsaka hiakatra moramora aloha ay to midanadana ny varavarany anitra. Fay
iza anao e? Nary Andriamanitro tena maratra be ny lohany. Aleoloha le makorano lo fatorany ty. Nary Nary io eny fa mahatsiaro. Nary lohako marary ny lohako. Nary fa tsy mifona re avelao Nary za ihany ty Ramose Ranjaka. Ramose ve? Eny fa inona no mitranga ty toronary Inona? Tsy olona saritava. Maninona? Mitondra basy. Andriamanitro de aizy John aiza izy aiza izy ao andala tsara voatifitra izy. Asana si John. Oay io tokoa John andray marina ty raha amin'ny akanjony. Io kosa fa miratra ka. John Ramose maninona Ramose John lasany volamena tato anaty boaty ao le kahie anitra. Inona toly ary zany? Misy ny tsiambara telo rehetra. Jereo fa Rasedy no John tsy maty ve ianao e? Andraso hoe mbola mitebo ny vonika. Aleoloha tonga de hoentina any amin'ny hopitaly ingany ty. Nary afaka mitsangana vese. Tonga de midina moramora de midiro anaty fiara fa za aloha hibatany John very raha be loatra izy. Tsy maintsy entina aingana any amin'ny hopitaly ty. Akaty ary le kahie Ramose? Eny voaraiko ty fa andao ao miakarana ianarinary tena niditra boloko John. Tsy maintsy didina izy fa misy bala tavelo mitratra ny avanana. Mampalahelo fa tena very raha be loatra ho izy. Sovy ihany aloha fa nitovy ny gropony raha indray dia afaka nanome raha azy tsara ka. Lasan'ireo tsilà zany ny volamena ray boaty ary taizara ny nanafena ny anitra azy. Ny korotana ambony ambany mantsy ny efitra. Tsy misy azo koa ny tenin'ny John. Le kahie aiza toko moa izy teo no nataoko. Ay ty eto. Journal intime any anitra ty zany. Fa inona aloha tiany John no vatsiko ato andraso e. Tsy nisy nanampy amin'ny fahitana azy aloha izay voasoratra rehetra loatra eto ary ny aty amin'ny farany ety andraso e. Reto zao ny soratany farany ato. Maninona tsara? Tsia ny zanako Rasedy. Nary nanaosy efa tsy maninona Ramose. Le lohako nyzairina fotsiny mavesatra be. Oay ka zao no izy efa mivakiko le kahie.
Ka iny kahe indrindra nge no saika etsony John Ramsey fa tokony hitanao aingana fa mifono zava-dehibe ny ao anatiny. Efa nivakiko tsara mihitsy ilay izy fa ary tena mifono zava-doza tsy napoziko fa zao no tiako anontaniana azy. Firy marina ireo jolany hiditra tao an-trano? Anankiray ny saritava ihany ka. Eny ary dia inona ny tena notadiaviny? Ty kahe ty sa tsy fa inona? Iny aza nafiango fa ireo firavaka volamena tao anaty boaty no tena notadiaviny. Nitereny mihazy an'ilay izy sady nambana ny basing. Ka nivakiny izany ny varavarany anitra? Ka nivoho azy ilay varavarana Ramsey fa nisy rivotra mifofofo dia nivoho azy ilay izy. Izay sy John aza nge tena gaga fa talohan'izany efa nisy zavatra nikorotana be tao anefitra tao. Izay no nanaitra anay rola. Dia taiza ireo firavaka volamena ireo tao anatin'le sary-bakoly ngeza be niaraka tamin'iny kaheny miko anao iny ny boaty nisy azy. Ny anjera mantsy le sary-bakoly dia vaky ary miparitaka daholo ny tao anatiny. Ary tao izany nanafina ny anitra aza raha izany John no tena mahafantatra zavatra rehetra fa izy angamba ny tsara anontaniana Ramsey. Na rehefa ny antso azy indray mantsy izay. Zany verina ary. Eno John nefa zao mbola ao anaty efitra fandidiana. Andraso aloha fotra mitady angamba ny dokotera izany. Maninona ho ny John raha nytiany dokotera teo. Vita soma tsara ny fandidiana azy ary afaka mibala tao anatin'ny sorony havanana. Solo fa tsy nisy nahakasika ny point vitale. Matory be sady mila makaina tsara ho ny John ka tsy azo tairina aloha sady tsy maninona fa matanjaka tsara ny tovolahy nge ireo raha be dia be very ny tena mandreraka azy. So ihany aloha andeha ho any aminary aloha nare zao noho izy tsy maintsy mandeha makany amin'ny inspektera toko vetivetika aloha. Fa metraka fitoriana nga Ramsey? Mazava ho azy ry nary fantapatatro sy manindro mandry akoho le olona nanafika anareo ka tsy maintsy samborina aingana dia aingana tsy misy atakandro. Ka mandana ary randeha Ramsey fa tsy maninona. Vetivety fa avy any mitondra ny sakafonareo rolahy. Fa zao ty aloha misy vola petrako. Eny Ramsey dia mahita ny rariny. Misaotra Ramsey. Dia zay no izy inspektera toka. Aiza hoe zany kahe zany? Ty le izy inspektera. Ao amin'ny faraparany eo misy azy ary misy ny datina noroatan'le zanako azy mihitsy. Dia taloha kely an'izay no nahaverezany. Vakio kely inge azafady. Isaka ny tsy ao an-trano dada dia tonga foana dada Berasidy ary efa manahy mafy sahady azy satria efa fantatro indray ny ataony tsy tahotra tsenatra mantsy dia manatona izy ary sany manafosafo sy mikasika ary manao akery manoroka. Tena tsy napoziko inspektera. Tena tsy napoziko hoe iny ray keliko iny no ahavitanao an'izany anjanako. Ka andratsy angamo misy tandroka monsieur Ranjaka. Fa andraso toizako ny famakinany ty lo. Tamin'ny voalohany dia nitoeriko sy nalaiko baraka izy fa lehilahy lehibe tsy misy saina sy tsy mahay manaja tena
Ny fialahany tia maina mafy anefa ary ny rahona novonoina mihitsy raha tsy milaza amin'ny an'izay toerana nampirimaneny an'ireo firavaka volamena be dia be ka natahotra azy mafy. Na zany aza nefa tsy nambarako azy mihitsy ny toerana nanafenako azy, ka na efa nikaroka eran'ny trano azy izy dia tsy hita mihitsy. Fantatro anefa fa na oelana haingana dia tsy maintsy ataony izay fomba ahitana azy, ka eo no mampanahy ahy. Dia misy malalaka kely eto fa nitohizany ohatr'izao indray eto ambany hoe vakio e tsy sanylaza an'izany tamin'ny dada satria norahona nofononako i dada raha manambara an'izany aho, sady tsy te hampiady azy ireo. Tato aoriana ela vao nieritreritra ka nanapa-kevitra fa ho lazaiko amin'ny dada ihany ilay izy amin'ny sabotsy izao. Sabotsy? Eny inspekteur, jereny daty eo ambony fa le andro nahavery tsy nahitana azy mihitsy io sabotsy lazainy io e. Zany hoe saika hita tara taminao zany izy kanjo. Zay indrindra. Mazana mantsy isaky ny sabotsy mantsy aho no ao an-trano foana e. Fa tamin'io indray nitorako io kosa dia voatery nandeha tany am-piasana fa nisy zava-dehibe tsy maintsy novitaiko tany. Mbola natory moa ianitra ny ala tao ary no niverina tambaraka ambifolo sasany atoandro rehefa tsy tao an-trano intsony izy. Iny efa nolazaiko taminao iny inspekteur. Eny e, mazava zao aloha fa irasedy zany le jiolahy naka an'ireo volamena e, ary tetika efa mamy mihitsy io. Zay mihitsy, satria talohan'izay efa tonga taona izy io John, ka mino fa nijery taratra angambany. Fa ny nasiany zanako zao no mamay ahy inspekteur. Tena mino koa mantsy fa izy ange zany nakakeriny azy. Tsy misy afa-tsy ny fisamborana azy ny ahitantsika amin'ny marina. Ka andao mimanaingana ianao monsieur Ranjaka dia mitondra anay any amin'ny tranony sao dia zao. Eny ary. Solon zany lazako fa misaraka manomboka eto izay. Zany fijeriny aratra ohatran'ireny hamono ireny mihitsy moko, indrindra moa tamin'ny nanomezako ny anjarany tamin'ireo volamena. Za kosa aloha tsy sasaka amin'ny mihitsy na ireny azy zany nataony e. Zarany aza nazo an'ireny izy ko. Ohatra fa aiza aloha ty Ranjaka no tsy mandray telefonina mihitsy e. Za ty efa hiditra tamin'ny fotsy ihany. Foy ity misy kamiao misososo be ny fatandremo sady atao anaty fiolahana mihitsy izy zany. Andriamanitra fa maninona zany fraiko zany e. Tao tsy mamaly, tena tsy afaka mividy ary manitsy any amin'le kamiao ny fiara. Tsy maty Rasedy efa fantatro mihitsy ny ara-tsitsainao e, ary efa niomana tsy ho lasa lavitra koa ianao fa efa mifandriako ny fiara. Ianao ihany nampianatra olo tsy vanona mpamono olona ka nampiariko taninao le izy. Any akoatra indray niona e. Za koa hiala eto fa efa miandry le tena vadiny laozako hiverina aminy io maitsomaitso le trano inspekteur. Ay, eto zany sika nijanona. Miomana tsara anao brigadier. Oay, tandremo fa iny mivoaka ny vavady milanja valizy iny le vehivavy miara-mipetraka aminy ao inspekteur. Ary mitady hitsoka ange izany e. Sa mifanao fotoana ny Rasedy ano any? Andraso. Hoaiza ianao zany madama? Miverena moramora miditra ao an-trano aloha fa mitady an-Rasedy zay fa polisy madama. Midiry ianao. Ary aiza Rasedy?
Tsy fantatro misy azy tompoko. Tena tratra mala. Tsy fantatra ahoana koa e? Olona miara-mipetraka aminao ato ve dia tsy ho fantatra ao misy azy? Lasa nandositra izy. Nandositra iza? Tena tsy haiko mihitsy. Dia aiza no nateo ny volamena rehetrarehetra ka? Netiny any daholo. Ary ianao io zao saika ho aiza? Amonjy azy mangingina any a? Tsy tompoko. Efa nisaraka izay. Nisaraka? Sa vao io valizy sy poketra ny oro brigadier? Ie, dia ino reto mifony sachet reto zany? Tsy reto ve zany firavaka volamena zany, monsieur Ranjaka? Eny inspekteur, saingy ny apahany kely fotsiny ireo raha ny fahalalako azy fa tsy izy rehetra ka. Zany hoe any amin'ny rasedy daholo zany ny sisa rehetra. Iza ny anaranao, madamo? Madame Solange tompoko. Tsory aminay marina Madame Solange fa ianao dia higadra satria miraitsy kombakomba tamin'ny rasedy. Nizarainareo volamena? Eny tompoko. De ireo no meny ahy, de lasa izy. Nareo sisa zany niaraka nakan'ireo tany? Tsy tompoko, izy rerana nandeha tany alina. Fantatray fa efa ela nitsiriritany an'ireo firavaka volamena ireo e. Eny tompoko. Hatramin'ny fahavelon'ny vadiny, de ny reniny Ngaranjaka zany. Nanantena izy fa ho azo ireo volamena ireo kanjo no narary le ramatoa de nomena ny vadiny Ranjaka priminy. Ary tsy hitan-drasedy tsony nasiany azy. Efa nafatapatatra zany ny renin-jaka fa nitsiriritran'ireo koa izy. Iza koa moa no mahita na ny volany fotsiny aza nanambadiany azy. Zao maty koa ny vadiny Ranjaka. Ary sao dia mba izy koa ary no namono azy. Zany ve marina ny tsy miteny ianao e? Nisy zavatra fahafa tsy mazava nge tamin'iny raha iny e. Rasedy ny namono azy? Tsy tompoko. Fa iza? Za tompoko. Zany raha andrasedy hamono an'ny lycéenne. Ahoana tsara? Ay tena olo tsy vanina. Kendaiko maty ty vehivavy ty inspekteur. Avelao monsieur Ranjaka. Avelao izy monsieur Ranjaka. Aleo ny lalàna ny anafay anazy. Te aiza ny zanako e? Aiza ho any zanako? Aiza koa ny zanako nataony rasedy? Manontany ianao angahy, aiza ny zanako? Aiza mademoiselle Anitra ary madame Solange? Aiza? Fonondrasedy mademoiselle Anitra tompoko. Maninona tsara? Fonondrasedy ho mademoiselle Anitra rehefa avy naolany. Tsy a? Ny zanako e? Maty ve zanako? Anitra. Tsy mino ahy. Inspekteur, lazao fa tsy marina zany e. Oay, loza fa tena famy monsieur Ranjaka. Io brigadier sao dia mikarapika eo a. Ka nanao ahoana ianao zay monsieur Ranjaka? Miala tsiny aloha raha mangelingelinanao aty amin'ny hopitaly a? Efa tsy maninona fa misaotra anao inspekteur. Maherezy, atao ahoana fa zay nefa lahatra. Ny maty tsy verina tsony fa tsinjovo ny tenanao e. Lasa manana areti-po grave be ianao mantsozy ny dokotera tamiko teo a. Ka tsy te ho velo le tao tany tsony inspekteur. Lasa daholo ireo vady aman-janako. Inona tsy moa no ataoko za rery ety e? Aza manao an'izany monsieur Ranjaka. Olon-kendry ianao fa aza manao an'izany. Rehefa ela ny ela ho sitrana ihany ny ratraponao. Fa hitatitra aminao ny vokatry ny anketiny na tongavako eto e. Meno anao inspekteur. Efa voatazony ny aponjy madame Solange ary mino aho fa 7 taona ny saziny eny rakely. Ny amin'ny rasedy indray dia iny efa nambarako anao tamin'ny finday iny e. Maty vokatry ny lozam-piarako dimatsiravina teny an-tany fotsy izy raha iny andeha andositra iny. Ny famitorana koa ny lalàna fa efa mifandrea madame Solange ny fiarany. Ary nitsotra n'izany koa izy satria tezitra tamin'ny rasedy ka namaly faty. Tena olo tsy vaniny ireo olona ireo inspekteur. Tena olona tsy mataho-tody.
Fa efa nitazomiko any aminy ihany ireo firavaka volamena sisa tany amin'ny rasedy. Azoko menanao raha tianao. Aleo angamba ny aloha ivoaka ny hopitaly mihitsy ahy. Mino fa tsy ho ela tsony zany. Te aleo koa ny angamba ny apetraka any amin'ny banky mihitsy ireny. Ary ireo ankizinao efa tsy naninona? Nary aloha efa sitrana dia lasa nody any. Izy no mikarakara sy manatitra ny sakafona isy John eto. Ay kosa tsara zany ka. Fa nilazainy John ange inspektera ny toerana nandevenan rasedy ny fatiny ihany te. Aiza? Ao tanàna eo ihany. Ao amin'ny zaridaina avaratra, ambanin'ireo voninkazo manobona be ireo. Hitanao le rozy fotsy sy mena tiany le zanako indrindra. Fa ahoana ny nahalalany John izany? Mety tsy hainao angamba ianao inspektera raha hitantarako ny zava-marina. Ny fanahany anitra mihitsy ny seho tamin'ny John nilaza fa ao izy fa tsy ety intsony. Mbetsaka koa moa io tanàna io misy zavatra hafa famitrangy. Entana mikorotana, feo miantso. Zany nge inspektera no tsy mahatamana an'ireo gardien taloha tao e. Reny efa nitantarako anao reny. De tena marina tokoa ve zany? Mahagaga ihany. Rehefa mivoaka eto dia atsoka ianao anatrika ny famongorana azy eo e. Tsy maintsy alevoka any amin'ny fasandrazana izy. Any amin'ireny re inspektera. Eny ary monsieur Ranjaka. Mirary soa tanteraka sy fahasalamana aingana ho anao e. Angatadalina aloha. Misaotra anao inspektera, ary mbola mamerina hatrany ny fisaorana. Ka nampiantso anareo rolahy. Eny ramose. Voalohany indrindra aloha dia fisaorana be dia be aloha no atolotra anareo rolahy. Ny ainareo rolahy mihitsy ny saika vita sorona tato mantsy tamin'ireny zavatra nitrangy ireny. Mbola tsy nanary ihany nefa nareo rolahy tamin'ny fotoana naharariako nandritra ny herinandro manindrotra teny amin'ny hopitaly. Sahirana ny vezivezy taminay sy John teny ihany koa sy herinary. Ary sendray ry John matosy nilazanjanako manokana ny toerana misy azy sy ny tsy ambarateliny koa dia olona azo antoko sika misaotra ansia. Ary mbola misaotra be dia be anareo mirahalahy ihany koa nanampy tamin'ny famongarana sy fandevenana ny razana any amin'ny toerana tokony isy azy. Inona moa tompoko no isaoranao anay mirahalahy? Ny adidinay sy ny asanay eny nataonay e. Ary na nisy azy ireny zavatra tsy nampoziny ireny tsy avy aminao tsy nanana tonga an'ireny. Zay aza mba mangoraka sy malahelo anao fa mafy eny nazo anao e. Eny e, tsapako tokoa zany. Ka zany indrindra no antony nangalako an'ireto fanapahan-kevitra lehibe roa reto. Dia voalohany ho zaraiko aminareo rolahy ny ampahany amin'ireo firavaka volamena ireo fa mendrika an'izany angambonareo rolahy. Ireo firavaka volamena hoe ramose anomezanao anay? Eny iza tsoa moa no meko hitahirizako an'ireo ka. Tsy ao tsonge ireo vady aman-janako e. Tsy maintsy lasa n'ireo fianakaviana sy ireo mpanoasa soa ny fananako raha hoe misy ny fahafatesako. Zay no anomezako anareo rolahy ny atsasany. Saotra indrindra re ramose Ranjaka, tena tsy naposiko iny. Ka raha olon-dratsy nge nareo rolahy efa nafeninareo azy angamba reny, satria tsy haiko mihitsy ny toerana nisy azy. Eny fa na izany kosa ka zao tia kosa ny zava-dehibe faharoa angatahako aminareo. Eny ramose? Hitanareo mantsy zao fa tsy mananjanaka tsony, tsy misy taranaka tsony. Za raha teo koa moa tsy hanambady tsony, aleoko mipetraka rery. Saingy noho ny tsy fahasalamako sady manrery ato dia nanapa-kevitra fa atsangako zanako mpandovana reo rolahy. Maninona tsara hoe ramose? Ahoana? Zany atsangako zanako anareo rolahy, hiary petraka amiko ato sy andovan'ireo fananako. Ka ahoana ny eritreritrareo mirahalahy? Inaro zao no tsy fantatro. Izy mantsy mbola manana an'ireo ray aman-dreniny any ambanivohitra any.
fa raha zara misy manaiky avy hatrany ay dia ahoana zany ranary inona ny hevitra si atsangagozanako si dia hipetraka ato sa ody ka za moa ody aninona raha mise hikaraha mahitaty vola ngeny nalehako aty Antananarivo fa le hoe fananganana angamba tsy maintsy irako amin'ireo ray aman-dreniko aloko ka tsy maninona zany ka zao ary raha tsy mety izy ireo dia ho tazomiko miasa aty amiko se fa tsy mitarika positsony amin'izay tsy misaraka nareo rolahy sa ahoana mety zany ka tsara mihitsy zany na izany aza nefa dia omeko voly leo ray aman-dreniny si anapiako azy amin'izay ilany na amin'inona na amin'inona ay dia misaotra indrindra re raha misia mino fa mpamboly sy mpimpony ny ray aman-dreniny si tena za mihitsy ka afaka mandeha mijery azy any tsika dia atevenina zay fiompiana sy fambolena any dia misaotra indrindra re raha misia misaotra fa tena lehilahy lehibe tsara fanahy ianao hoe tena tsy naposiko hita ho ary nary tsy misy fisaorana fa dia faly mandray any jaonina ho zanako aho zany ary mandray any serina ary ho toy ny fianakaviana ihany sy asa to etsinareo lahy ho fihiniko